afaka hitsena ny tompontsika rehefa ho avy izy raha mbola be an'izay fako zay any anatintsika tsirairay avy ihany. Ao amin'ny Hébreu ao dia misy an'izao teny izao ao amaranantsika ny 10 minitra antsika androany Hébreu 12:1 dia izao misy ticket tokony ho tehirizitsika ankoatran'ilay ticket amin'ny bus. Raha nareo zao no anontaniako an'izay dia mety hoe inona ilay ticket? Ny finoana no tokony ho ticket ho tehirizitsika marobe fa tsy ilay fakofako arak'izay nolazaina teo. Izao no voalazany eo amin'io Hébreu 12:1 io manao hoe ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Ilay finoana zany no tokony ho tehirizitsika satria tsika anantena ninona? Anantena ny fiavian'i Jesosy tsika ka tsy hidina mpandehanana, tsy ho latsaka eny am-pandehanana fa efa intahiry ilay ticket dia ny finoantsika zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia tsika iombona mivavaka. Misaotra Jesosy fa nampianatra anay ianao androany ny amin'ny tehirizanay ilay tapakila izay hoentinay amantananay ilay toerana hiarahana aminao dia ny finoana zany. Dia tehirizo zany finoana zany ho aty anatinay tsirairay avy Jesosy ary aza velanao hidina mpandehanana izay fa tena hitsenanao tokoa ary hiaraka aminao tokoa. Dia amin'ny anaran-tsonao nanaovanay ny vavaka. Amen. Mbola araka maka ny teny soratra masina sika, izany dia hitantsika ao amin'ny Mika 7:7 ka hatramin'ny 10. Mika 7:7 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita izany dia araka hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao kosa dia hanandratra an Jehovah, eny hiandry ny Andriamanitra ny famonjena ahy aho, Andriamanitra no hiaino ahy, aza mifaly ary fahavaloko, fa na dia lavo aho izao mbola hiarina ihany. Raha mitoetra ao amin'ny maizinao dia Jehovah no fahazavanao ahy, ny faharetan'i Jehovah dia hiaretako ihany, fa efa nanota taminy aho ambara-pandahin'ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Amoaka aho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinana. Dia hita izany ilay fahavaloko ka ho saronan-kenatra dia ilainanao tamiko hoe aiza izay Jehovah Andriamanitrao, ho faly mahita azy ny masoko. Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Amen. Tsaona voalohany 2 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Rehefa hita dia izao maka azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo.
ka tsy mila ampianaran'ny olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo ary ankehitriny anaka tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Amen. Lioka toko fa 120 andin'ny fahadimy ka hatramin'ny andin'ny fa 120. Lioka toko fa 120 andin'ny fahadimy ka hatramin'ny andin'ny fa 120. Rehefa hita dia vakitsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo ary nisy ny laza ny tempoly fa voaravaka fady tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra, raha oviana no ho avy izany ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema fa andrao voafitaka ianareo fa maro no ho avy amin'ny anarako sady ianao hoe izao no izy ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataby ianareo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izany nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, hisy firenena hitsangana mely firenena ary hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Ary hisy horohoro-tany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary hisy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Fivavaksika tompoko Andriamanitro, mbola misaotra anao izahay fa voavaky taminay ny teninao. Ankehitriny Tompo, tonga ny fotoana izay hitondran'ny mpanomponao ny hafatra ho anay dia mangataka ny fanahinao masina izahay hirotsaka aminay tsirairay avy mba ho azinay izay tianao ambara aminay. Mitenena Tompo fa vonona ihaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Manona ny fiadanana avy amintsika rehetra avy amin'ilay Tompo sy mpamonjy
dia Jesosy Kristy ilay marina. Lioka toko fa 120. Indroa nisy tempolo tao Jerusalema teo amin'ny tantaran'ny Jiosy. Ny tempolo voalohany dia namboarin'iza moa? Solomona zany na Solomona na Salomona. Izy io rehefa maty Solomona dia nivaky roa ny fanjakany dia nisy fanjakana atsimo sy fanjakana avaratra no niditra ny zanak'Israely zany. Dia rehefa nandeha ireo fanjakana anankiroa ireo rava ny fanjakana avaratra tamin'ny taona 700 talohan'i Kristy, niravan'ny ampira na fanjakana lehibe atao hoe Assyrianina. Mbola nandehandeha teo ilay fanjakana anankiray atao hoe fanjakana atsimo izay misy any Jerusalema. Naditra koa izy niravan'ny Babilôna indray izy tamin'ny taona 500 tany ho any talohan'i Kristy. Ka tamin'ny fandravana nataon'ny Nebokadnezara io zany no ravan'ny le tempoly nentin'ny tana Babilôna ny manampahaizana rehetra, ery Daniela sy ny sisa zany babo tany Babilôna. 70 taona zareo tany Babilôna dia nisy mpanjaka atao hoe Kirosy na Sirisy zany namndefa ny zareo nody zay te hody mahazo mody amin'izay ozy izy. Rehefa nody zany zareo nitarian'ny Zerubabela, Ezra, Nehemia dia namporisihana nanao mandy amin'ny Jerusalema sy ny tempoly. Namporisihany ry mpaminany Hagai, Malaki, Zakaria sy ny sisa zany. Ireo zany atao hoe mpaminany poste exilika zany na taorian'ny fahababoana zany. Dia nanao tempoly faharoa zareo kelikely tsy dia tsara dia nalahelo. Dia hoy izy Andriamanitra hoe ny voninahitry ity tempoly ity ary ho lehibe anampara. Tonga ny fanjakana Romanina, fanjakana lehibe Romanina na nampira Romanina tanteraky io tenin'Andriamanitra io hoe voninahitry ity tempoly faharoa ity dia ho lehibe satria naninona voalohany amin'io no idiran'ny Jesosy Tompo, io no idiran'ny Kristy amin'io tempoly io. Fa ny faharoa teo amin'ny lafin'ny tantara dia nisy mpanjaka atao hoe Herode. Rehefa hita ny faharesin'ny Romanina ny Grika dia nisolelaka tamin'ny Romanina izy io anefa tsy tena jiosy fa safitra. Kely dia kely ny mahajiosy ao anatiny. Fa nisolelaka tany izy hoe taranaki Davida dia nefa laingana io dia nahazo toerana izy ho mpanjaka. Mitendreny amperora zany izy Julio Caesar na Jules César zany ho mpanjaka tao. Izy Pilato zany. Pilato amin'ny tapany avaratra, izy avaratra amitsimo izy ny tapany avaratra. Pilato zany ny tapany atsimo zay misy any Jerusalema, dia Herode zany tapany avaratra misy any Galilea. Ka mba hakana ny fony jiosy ary fomba fanao zany amin'ny fotoanam-panjakana na politika dia ny zavatra tena tian'ny olona ny kitihana. Dia ny kitihany Herode amin'ny tempoly natsarainy zany hoe tsy nanao tempoly fahatelo akory izy fa fanatsarana, réhabilitation izy nareo. Dia natsarainy io ny alebiaziny io dia nasiny varahana volafotsy takela-bolamena, namiritra mihitsy le tempoly ary tena tsara rafitra, misy vatosoa sarobidy satria ny jiosy rehetra tanam-pielezina koa no ny fitiavana ny tempoly diaspora izy nareo dia samy mitondra azo sarobidy avy tany sy volamena dia ny atsara le tempoly. Ka tamin'le tempoly tsara be io nidira amin'ny Jesosy, zay ny dikany hoe ny voninahitro io tempoly io dia lehibe anampara. Dia ozy ny mpianatra mba nirehire hoe mba hajery tsara Jesosy fa tena vato ane zany, tsara ane. Tsy valiny zany nasehon'ny Jesosy fa izy hoe hitanareo ireo zavatra hitanareo reo, ho avy ny andro tsisy vato mifampitaingana na ny vongany roa ary eto fa ho rava io. Gaga ny mpianatra, ho rava le ho rava io. Ary fatatsika fa rava io tamin'ny taona 70 taorian'ny nahafatesan'i Jesosy. Tamin'ny taona 70 ny ravan'ny général Titus io Romana ary nipotipotehiny mihitsy ary tena tsisy vato ny fampitaingana satria roa taona izy zany nanafika vao tafiditra dia romotra zareo dia nipotehiny. Ka mialohan'ny fahatanteran'izany le famitaniana
amin'ny andinin'ny fahafito mba vakitsika manao hoe ary izy ireo namitany azy hoe mpampianatra raha oviana no avy izany ary ina ny famantarana rehefa ho tonga izany. Anisany manahirina ny sain'ny olona zany raha misy loza ho avy na le lazainareo hoe événement na zavatra ho avy dia manontany daty hoe oviana tsara moa na zavatra tsara na ratsy, fomba mahazatra izay zany no fisainana voalohany tonga an-tsay amin'ny olona. Dia omeo ny famantarana tatakinao ny rehefa kaikikaiky mba iomananay. Ny faharavan'i Jerusalema dia tandindo ny faharandro. Fa tamin'ny olona ankehitriny koa hoe oviana moa ny faharandro ary manao ahoana rehefa ho tonga. Ny mamaly an'izay Jesosy sady mampianatra antsika. Raha mahita nareo dia Jesosy zany nataony hoe oviana. Ny oviana zany dia valin'izay moa inona moa? Sehatra momba n'inona ny valin'izay? Fotoana zany. Fotoana zany no avaly zany raha hoe oviana. Ary nareo tao tsy miteny le sapaty. Ary raha miteny hoe aiza ny olona dia inona sehatra momba n'inona zay? Toerana. Toerana zany ny anontaniana. Sao dia matoro manko nareo. Dia Jesosy zany valiny teniny amin'ny andinin'ny fahavalo sy fahasivy ary raisitsika inona ny navaliny. Vakitsika amin'ny aran'ny Tompo. Ary hoy izy mitandrema fa andreo voafitaka ianareo. Fa maro no avy amin'ny anarako. Sady anao hoe namaly le fanontaniana ve Jesosy sa tsy namaly? Tsy namaly izy, tsy zany ny tokony mahamaiky anareo. Fa ahoana ny atrehanareo an'izany? Zay ny zava-dehibe amin'ilay hevitra hoe Mahandrasa ho avy ny Tompo. Inona amin'ny tokony atao? Zay ny zava-dehibe. Izay no navalin'i Jesosy eto. Ny zavatra voalohany zany dia hoe mitandrina amin'ny famitahana, mitandrema amin'ny fitaka. Zay ny zavatra voalohany mila mitandrema fa andreo voafitaka. Izany vanim-potoana ny faharandro zany dia vanim-potoana ny famitahana. Ary ny amitaha amin'ny olona dia zavatra roa aloha. Ny olona personnalité na persona zany hoe mitandrema fa andreo voafitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe zano izy. Iza izay le famitaniana. Raha miteny hoe iza inona ndray ny tokony valina? Olona le amitaniana. Misy olona zany amin'ny fotoanany andro farana miseho hoe izy no izy. Zay ny fomba ny toetra ny andro io izy. Mety ho antikristy, fotoanany fisamdohana, fotoanany olona maro milaza ho irak'Andriamanitra, mandresy lahatra olona amin'ny zavatra rehetra. Fotoanany fahagagana fahaiza mandresy lahatra ary ny olona mahay miteny sy mandahatra no henon'ny olona. Fa ianao tsy henon'ny olona. Izay le resamito. Ka mitandrema hoy izy Jesosy fa fotoanany famitahana. Le olona aloha ny resahana eo. Fotoana fakana ny toeran'Andriamanitra. Ary izay maneho zavatra no ambiana amin'ny olona, hiazakazaha amin'ny olona, henon'ny olona. Fijerena hoe izy ianao. Izao fotoana izao izy ianao. Ary io zany raha vao tsy mirona makana amin'izany anao dia tsy henon'ny olona, raha va amin'ny olona. Ny amin'izao zany izy ny maresy lahatra, zay ny zava-dehibe. Fa tsy fotoanany hevitra intsony zao fa hoe izy ianao. Dia inona miteneninao? Tamin'ny andron'ny modernisme mifantatra ireo misy hoe idéologie ny matanjaka. Ona mo 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 et Lénine. Fa rehefa nirava ny RSS dia nideboulonnena tompoko ny sarin'ny Lénine dia narina njoro-dira. Fa le fotoananareo ny post-modernisme hoy izy nareo dia fotoanany fandresen-dahatra. Mirava daholo ny foto-kevitra lehibe zay narova amin'ny olona. Fa zay maresy lahatra ny olona no antanana. Ary zay le tandremo Jesosy. Fa sao dia voafitaka ianareo. Fotoanany famitahana koa io na amin'ny fiainana andavanandro aza dia mifamitaka isika. Raha mandahanao dia jereo fotsiny profilanao raha marina.
totsy ny teninareo profil ho zareo zareo mahay an'izany mahay ndikan'izany marina sa tsy marina dia fotoanany famitahana rehetrarehetra zany ao anatin'ny olona tsirairay dia misy fitaka mandehandeha manomboka amin'ny ony a sa tsisy koa moa zany dia inona koa solona ny solony daholo ny mandeha rehetrarehetra hatramin'ny aty misy solony ny asa rehetra hiaho izy nareo sa tsy marina hoe fotoanany famitahana izao ary zamy ny lana fitandremana amin'ny zavatra rehetra fitika daholo ny ankamon'ny zavatra iainy amin'ny olona na ny avoaka amin'ny olona na anaovany dokam-barotra na nyzao a premier daholo izy izy amin'ny dokam-barotra rehetra tsy hainao tsina izy le premier fa izy rehetra premier daholo dia izay zany a le zavatra resan'jesy hoe tsy hoe mamantitra hoe oviny ianao fa mitandremy ianao fa fotoanany famitahana io fotoana iainanao io mivadika amin'ny patokisina daholo ny olona manomboka ny tokantrano sy ny sisa mamadika amin'ny olona mamadika palito mamadika zay azo avadika rehetra amin'ny olona izay le fotoana iainanareo Jesosy ny famitahana dia olona mihitsy le mamitaka olona dia amin'ny teny azakaza amin'ny olona koa ny resaka fotoana hoe efa akaiky ny andro mamantitra ny fotoana amin'ny olona mijery ny fotoana zay mahatonga olona mandeha atsaroa manandro manao an'izao sy satria mijery ny fotoana ahoana ty fotoana ty dia ny olona amin'izao fatra-pijery ny fotoana ny horoscope sy ny sisa tsy mivoaka ny trano raha tsy manao kely an'io mijery an'io sy ny sisa zay ny olona amin'izao efa akaiky ny andro aza manaraka azy sisa zay ny afatra amin'izy ila mitandrina zany isika amin'izany rehetra izany satria fotoanany famitahana izao fitika daholo ny zavatra hitanao taratasy sy ny sisa fitika daholo tsisy tsy hain'ny olona anaovana osoka amin'ny andro iainantsika mba jerentsika ny Jaona voalohany teo ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 aloha vakitsika Jaona voalohany 2 9:20 hatramin'ny 7:20 ahoana hozy izy tena miteny hoe zay nareo rakizy io izy nahoana hozy izy rakizy zao nora farany tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro ny antikristy efa tonga sara ka izany nampataratsika fa izao nora farany avy tamintsika ihaminy reo niala ireo nefa tsy mba namantsika izy fa raha tahiny ka namantsika izy dia nitoetra tamintsika ihaminy fa efa niala izy mba aseho fa tsisy atsika izy rehetra matony olona miala tsy namany ianao ka za matahotra an'izany izy Jaona fa tamintsika ihaminy reo niala ary maro ny antikristy efa tonga raha maro izy tamin'ny androny Jaona mihavitsy sa mihamarobe izy amin'ny andro iainantsika marobe zany amin'ny andro iainantsika zany fa tamin'ny andro iainan'ny Jaona izy miteny efa maro zaroa ary efa tonga tamin'ny andro ela be tany zany ro arivo taona lasa efa tonga amin'izao zany misy firy izy zany fotoanany famitahana izao ka mitandrema mifitaka fa fotoanany famitahana izao ny zavatra faharoa koa dia mitandrema na miala mitahotra fotoana mitahotra koa zao vakitsika kely indray ny 9:7 teo amin'ny 1:20 ahoana hozy izy 1:20 9:7 andre ady sy tabataba ianareo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izaminy nefa tsy teny hoe aza matahotra dia anisany miverina imbe dehibe indrindra ao amin'ny beboly ary manakaiky ho arivo ary ozony manam-pahaizana maninona fotoana mitahotra izao anisany mampatahotra voalohany ny ady misy ady ozy izy korontana polomesy amin'ny teny hébreu na zany ny teny hoe polémique misy mora miady ny olona mora mikorontana ny olona mora mandoro pneu mora miady ny olona ary kitotona sy kizitina ny olona fotoanany zay no mahatonga hoe matahotra ny olona satria mora miady ny olona
nefa hoy zaza matahotra fa tsy maintsy misy zany efa miteny izy nefa tsy tonga miaraka amin'izay ny farany. Isy firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana mely fanjakana. Io zany misy ady foana isa-taona, misitrana ny ato a miditra ny ary. Fanjakana samy fanjakana, foko samy foko, mahita antony adina foana amin'ny olona. Na amin'ny lafin'ny fiarahamonina ngeza, Macron izy nareo, na amin'ny fiarahamonina kely ao an-tokantrano, ny roa. Raha misy olona telo dia ny roa miady amin'ny ray. Tsy marina zao. Dia izay zany a le teneny aza matahotra izy fa tsy maintsy misy zany. Ny loza voajanahary resahany koa ary sy hororon-tany izy sy mosary arety mandriga. Ary manahina zany amin'ny fotoana fandrosoa amin'ny teknôlôjia zany miamafy ireo zavatra ireo satria tsika manimba n'le tontolo iainana. Dia miamafy na amin'ity foana ny takan'izany ny cyclone misy karazany maro raky izy fa misaoran'ny tompo raha le tropical aty amintsika fa le fandehana amin'ny Amerika sy ny sisa reo tsy zakany tranony malagasy fa tsisy trano miangana eo fa nanjareo reo ambony be ny afianganam-pandehana. Ny mosary amin'ny fotoana hitobasany fikarohana amin'ny sakafo amin'ny zavatra rehetra ary hipotsiny misy olona tsy mihinan-kanina ary amin'ny sisiny ary. Zay zao tontolo zao. Misy olona maty voky dia misy olona maty nono. Izay ny fiarahamonina misy atsika. Arina fotsiny ny vokatra amin'ny firenena sasany satria manimba ny tsena dia hodorany dia arina iny. Anefa ary amin'ny ankilany misy olona tsy mihinana misotro rano maloto. Izay ny fiarahamonina misy atsika. Dia atao sonina ratification izy nareo ny zavajavatra rehetra io hoe carbone, fitanana carbone, COP21 hoe sy inona koa moa nga misy manatanteraka. Miamitsonika ny laglasy izy, miamafana ny andro izy nga misy taitra. Dia mitombo zany ny loza voajanahary asa matahotra fa tsy maintsy misy izany. Misy arety mandringana ozy izy voatelo taona lasa moa firy taona lasa moa inona mirandalo te moa Covid-19 moa sy ny sisa moa zany. Dia mety misy zavatra matahotra samihafa ozy izy hitranga. Izay le hoe aza matahotra ozy izy. Tsy takatra ny saina ny zavatra mety ho vita amin'ny olona amin'ny zavatra rehetra mety hitranga na amin'ny lanitra ary tsy Andriamanitra ihany mandefa azy fa na ny olombelona ary. Fa ny fikarohana dia mahafantatra fa efa misy olona zany efa minavita hologramme ozy nareo na sary olona aza apetaka amin'ny lanitra. Sarin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 io ianao manantena io. Fa noho ny firenena mikambana tsy sahiny mandefa azy fa efa hain'ny olona atao zany misy 𝗔𝗟𝗛𝗛 midina ary dia avy tonga 𝗔𝗟𝗛 izy tsy izy akory le izy. Fa tsisy zavatra tsy hain'ny olona atao amin'ny zavatra rehetra ety ambony tany fa hoe aza matahotra, aza matahotra. Ary ny manahirina amin'ny fiarahamonina dia amin'ny fotoana iazakaza amin'ny teknôlôjia zany hifandraisana ny voamaika tsy mifandray ny olona. Azonareo ve le izy? Haingana be ny teknôlôjia sy ny sisa fa tsy mifandray le izy. Misy olona manana miany amin'ny arivo fa efatra amin'ireo ihany ny efa hitany. Fifandraisana hafahafa le izy. Izy menakavy sa midina amin'ny tranony ao moa zany dia fa any dia zareo reo tsisy miresaka fa samy miresaka amin'ny telefôna. Vao maika zany ny olona irery amin'ny andro ankehitriny nefa tokony haingana ny seraseraky mbola ny olona tamin'ny andro ny tsisy fiarakodiny ny faneresera kokoa. Fa tsy mifamangy tsony fa vita amin'ny telefôna nefa ny fitaterana misy. Zay ny andro iainantsika. Izy matahotra fa isy zany ho Jesosy. Fotoana manahirana ary paradoxe ozy nareo ny fiainana isanandro. Amin'ny fotoana androsoana no ohatra ny emorona misy kokoa amin'ny zavatra maro samihafa. Ary zany amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia momba ny fahasalamana no mahabetsaka ny aretina koa. Izy matahotra ozy izy. Fa raha mandinika an'izany mety tsy voaka ny trano zany ianao sisa satria manahirana ny fiainana. Ary izay no ampahirezana antsika ny mika toko 7 teo
na tsiaro an'izany izy avy teny ika mako a ny olona rehetra nanodidina azy a tsisy azo raisiny tsy manjary ny ankamarony fa mbola nanome toko izy zaho izy iandry an'Andriamanitra ihany a aza mifaly aho fa nalavo ary aho mbola iarina zay le azo matahotra ny olona am'izao fotoana izao dia tsy mahay lavo na tsy mahay manao ny fomba ny olona lavo ary zay mahatonga anareo tsy tafarina amin'ny fiainana tsy mahay fomba ny olona lavo ahoana moa ny fomba ny olona lavo raha mianjera ianao arabaky teny avy zao ny misorana manko zao dia malama ny tamy raha mianjera arabaky teny ianao inona ny ataonao voalohany miarina fa tsy manao calcul ianao kosy nisy hoe firmony inclinaison ny panto ty a na izy nanosika teo a na nisy vato teo a sy ny sisa fa miarina avy hatramy nefa zay le arabaky teny amin'ny lafi ny arakevitra ny fiainana inona nataontsika raha vao mianjera mierikeriky izy any ianina ihany manko io le vadiko manko tsy alena le zanako sao le piara inona le ataontsika hoy izy nareo mitady boka azonareo ve le zavatra mifanohitra ataontsika ny ataon'ny olona rehefa mianjera dia miarina fa ny ataontsika raha amin'ny fiaina mianjera mitady midi 14 heures izy nareo sy ny sisa fa tsy ny miarina eny no atao ary zay mahatonga ny mika miteny hoe na dia lavo raha dia mbola iarina indray fantatro fa tezitra amiko Andriamanitra iaretako ny fahatezeranyio izy fa homenatra ny fahavaloko ndray ihany misy zavatra zany ana amin'ny zavaboary tsotra mampianatra azy a mandeha io réflexe ny men'Andriamanitra io a dia ianaro ny zavatra voajanahary amintsika dia mampianatra antsika zavatra maro be fa isika zany tsy mahay mampiatra azy a rehefa lafo ny fiainantsika ny maso a raha vandolovan-javatra dia maninony mikipo azy io tsy mily anao manakipy an'io zany zavatra ampianarantsika hoe ampy io fiarovana rehetra amin'ny tenantsika io ary tokony zany koa zany hiarovanao rehefa amin'ny zavatra ara-panahy mikipo azy io io masonao io a rehefa misy zavatra mandalo io ary zay mahatonga an'io sarotra no mahatonga zavatra ao anatin'io ny fonao koa raha tsy diso a maninona ianao ve mibaiko an'io andramo manko raha ianao mibaiko an'io ajanono manko io tsy hitepo manko raha mahaino tanareo fa mahamiasa foana io tsy hainao no mibaiko an'io io zany a indépendant na maleo tena par rapport amin'ny sainao ny fonao tepo foana io ary zay ny zavatra tokony ianarantsika amin'ny tenantsika raha misy zavatra be dia be tokony ianarantsika mba hahatonga atsika tsy hatahotra izy mahatonga atsika hitandrina amin'ny fitaka ary ny fiarovan'Andriamanitra atsika dia tonga lafatra Isaia 3:7 a izay tenenina foana rehefa misy atao batisa Isaia 3:7 amin'ny dininy voalohany sy ny faharoa mba avakio amin'ny olona akaiky anao ao io a amin'ny tsararianao soa azy amaranantsika vakio amin'ny olona akaiky anao andraso mahita daholo ny olona vakio amin'ny olona akaiky anao mitodia mihitsy aminazy Isaia 3:7 amin'ny dininy voalohany sy ny faharoa ndao ary isa 2:3 tanteraka amintsika ny izany amen.
andeha ary ivavaka isika. Indray ry Andriamanitra tomponay eo ny fifalianay, ny amin'ny fitiavana nomenao anay tsy mitsahatra, fa mbola ivelomanay hatramin'izao. Nambaranao anay te, fa ho avy tokoa ianao. Ka zava-dehibe ao anatin'izany ny fitandremanay, ny famitahana maro samihafa, ka tsy hanarahanay azy ireo. Nampahirenay ianao, ny hialanay amin'ny tahotra sy orohoro, manolona ireo fampitahorana maro samihafa, zay misy etsy sy roa ny amin'izao andro farany ienanay zao. Eo anatrehan'izany ary, dia mahatsapa tena fa tsy tanteraka tokoa izahay. Tsy nahatandrina tamin'ireo famitahany anty Kristy ireo, ny vadi-pitokisana teo imasonao izahay. Lasa be tahotra sy be orohoro, ka tsy nitoky tamin'ny fanantenananao intsony. Hanika zay nifanohitra tamin'ireo sitraponao re ihany, no nahariharinay sy nahanjahanjanay teo masonao. Koa indrisa ary Tompo, tsy mirehareha amin'izany izahay, fa mifona sy mivalo eto anatrehanao, mangataka famindrampo sy famelan-keloka avy aminao. Mino sy matoky izahay Tompo, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka, de tsy mba hataonao tsinotsinona. Ary amin'izao sisa izao, de hiezaka izahay mba handeha araka ny sitraponao, hitandrina ny amin'ny sitraponao, ary hitoky aminao riry ihany. Fa nay masino, avozo isanandro ny finoanay, hiorina amin'ny finoana anao ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamindra fo sy mpamela heloka, no anandratanay izany vavakay izany. Amen. Ataontsika ny rehefa voalahatra manaraka.
fitsangana riavana raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka omen'ny tompo ho anao. Hoy ny tompo aminao, ataoko ahoana no ahafoy anao, onena ny foko, mafy loatra ny alahelo. Tsy anontolo fo aho na andringana, fa Andriamanitra aho fa tsy olona, dia iray masina eo aminao, ka dia tsy ho avy amin'ny fahatezerana amin'ny rehetra aho, fa fiainana mandrakizay no omeko anao, ary eo amin'ny Jesosy Kristy izany fiainana izany. Ko ambara ary favovelany eloko rao no ny anaran'ny masina, midiraha ny anaran'ny tompo. Amen. Fa sambatra ny olona izay voavelany elony, sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. dia iombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, zokinay, mpamonjy anay. Misaotra anao izay ankehitriny, satria rehefa niaiky ny fahotanay taminao izahay, dia notanterahanao tokoa, fa tena Andriamanitra matoky sy mihaino, ary Andriamanitra marina ianao, ka navelanao ny fahotanay izay mibahana anay tsy hanao ny sitraponao. Ankehitriny Tompo, matsapa izahay fa maivana tokoa, mazava no hitanay, ary rehefa afaka Tompo ny enta mavesatra ao ato anatinay, dia maniry te hanao ny sitraponao izahay. Izany anefa Tompo dia tsy vitanay amin'ny herinay, fa ny fanahinao masina irery ihany no antoka ahafahanay miaina ny sitraponao. Indreto Andriamanitra izahay dia mivavaka manokana ny amin'ny fiainam-panahinay tsirairay avy, satria Tompo tsy miafina aminao. Ny mahatonga anay mihazakazaka ho aty am-piangonana dia mitady fanafahana avy aminao, mitady fiainana avy aminao. Ko ankehitriny ary Tompo, tondram-bavaka manokana izahay, tsy tonga amin'izany fiainana izany izahay raha tsy ny fanahinao masina, raha tsy ianao Jesosy Kristy no miasa ato anatinay. Indreto moa Tompo, ianao efa nametraka ny mpanomponao tsirairay avy iahy ny olonao. Vavaka manokana izahay Tompo ho an'ny iray aman-dreninay, dia ny mpitandrina Mikaela mianakavy. Ianao Andriamanitra efa nifidy sy nametraka azy iahy
ny ara-panainy reto vahoaka marobe ireto. Izany Tompo hitanay miariary fa tsy vitany maolona fa ny fanahinao masina izay mpampianatra sy mpanolotsaina no afahana matanteraka ny asanao. Vavaka manokana izay Tompo ho an'ny marary rehetra, any manana faniriana tiandeha hivavaka fa tsy tonga ty noho ny lafiny tsy fahasalamana. Ianao Jesosy Kristy, ilay dokotera tapitrohatra izay malala ny zavatra rehetra, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra, no angatahinay amin'ny famindramponao hitsidika mangy azy, na ny amin'ny hôpitaly zany, na ny tokantrano zany, na ny amin'ny toby. Mangataka ny amendranao foka hitsidianao nomezanao azy fahasalamana. Tsy zany ihany, vavaka manokana ihany koa izahay Tompo ho an'ny sampana rehetra velona amin'ity fiangonana ity, noho ny aminao no antony zany rehetra zany. Ao ny olona voafidinao maro samihafa hitantana ny sampana, ao ihany koa ny obe azana ao anatin'izany, ary singaninay manokana ny amin'ny sampana skoty na ny sampaty izay tsy miafina aminao, izay manatanteraka ny ray volana amin'ity volana ity. Ianao Andriamanitra ane no oka hitarika azy amin'ny alalan'ny fananao masina, anome fahendrena mba afahanao maneho mandrakariva ny fahatsaranao sy ny voninahitra anao Andriamanitra. Vavaka manokana ihany koa Tompo izay ho an'ny asan'ny fiangonana, satria miasa ny fiangonana mba afahana manatanteraka ny asanao. Ao Tompo ny asa maro samihafa izay miandry ny fiangonana, ary ao anatin'izany ihany koa Tompo tsaronay ny mitondram-bavaka ireo mpanomponao izay natsapa fahasoavana ka manao ny entso-zavatra, manome fananana ho fanaovana ny asanao. Vavaka ho azy ireo izay Tompo, ianao ne anome azy fahasalamana, ampitombo mandrakariva ny finoany, ary ihany koa hitay azy amin'ny asa mandraharaha amin'ny fivelomana mba afahana manompo anao hatranatrany. Betsaka Tompo ny zavatra izay irinay sy angatahinay avy aminao, fa araka ny teninao, na dia mbola tsy miteny azy izahay, efa voalahatra anao avokoa izay rehetra mahasoanay. Izany Tompo dia angatahinay aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ry havana malala, ny olona izay voavela eloka dia tsy menamenatra izy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka iombona isika amin'ny fanakempinoana apostolika izay manao hoe: min'Andriamanitra milahatra sy ny tany, ary mihinana Jesosy Kristy zanany lahatokany tompontsika, izay nitorotorony tamin'ny fanahy masina, ateraka Marie Viergine, nijaly ranan'apôstôly Paula, nambona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalefy, mety ny tany fiainantsita, hitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, hiakatra ao an-danitra, rehetraka manan'Andriamanitra raitsy-to, avy any no hiaveny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, ny fiangona masina manera zao tontolo zao, ny fiambona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Asena hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika reto manolotra ny zanany eo amin'ny sakramentany batisa. Vala amy 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa no raintsika dia asena izy ireo hiatriky ny alitara masina. Ny fisaorana kosa dia nira fa 700.
manavao ny fahaloran'ny tenany reto avantsika reto ka manolotra ny zanany ao sakramentany batisa hoe notsika ny teny fandorenana izao sakramenta masina izao ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra sy ety-ny tany ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firena rehetra manaova batisa azy eo amin'ny narany ray sy ny zanakary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo ary izo momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao ary oriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary ianareo kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo valinareo araka izay sitraky ny fonareo moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoka tonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra ekenareo na mitateran'ny fiangonana ny fitiazana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy ka hitombo izy amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe no raisina amin'Andriamanitra izao anaikan'i Jesosy ho tompo izy azo hery izy ka andà ny asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy ireo hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezaka ka tonga azy mpanefana sa amin'ny tompo okarinareo hitodika amin'ny fiangonana na mahafampahabe maso io zany fanekenareo izany manolotra zanakay ho Andriamanitra raintsika izahay ekenay nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matsoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny hataterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitazaina rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe iraisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy ho tompo mba azahoany hery andavany asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny ampianatra azy ny amin'izao fanaovana batisa izao ary zanay ny taona azy ho mpandray fanasany tompo ny herin'Andriamanitra no iankinanay tanterahana izany mandrenareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena hitodika aty ianareo mianatra sekoly alahady moa anao sa tsy mianatra anamparibe eny amby 720 ny andinin'ny faharoa angatahantsika ny fanahy masina hitsangana isika rano tsy mba mahazo Andriamanitra ratsy toa tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao
tsaroanay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantena nomeny tamin'ny nanorenany izao sakramentany batisa zao. Koa mitalao aminao izahay raha io manatrehanay aoka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelimvelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ity zaza atao batisa ity ane voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio zanakao izy ary ampiresy hoendrika aminy no ny asan'ny fananao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao tokoa izahay Tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonainao aminao Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahinay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity ho eo ambany fahasoavanao mba ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Ataonay zany vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ranarson 𝗙𝗏𝗔𝗛𝗛 𝗫𝗫iii 𝗫𝗫iii Ranarson 𝗙𝗏𝗔𝗛𝗫𝗏𝗏 𝗫𝗫iii Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka azo matahotra. Efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao. Ento izao zaza zao ka tezoanareo tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. 700 ny hira fisaorana.
zao dia anjara fotoana natokana ho an'ny sampana mpanazava stily a dia manasinareo a vitripitrika hatrany amin'izany. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Dia mbola ampitomboina aminareo mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mafaly ny sampanazava stily ny miarabantsika rehetra izay tonga miara-miombavaka eto amin'izao andro alahady izao. Tonga amin'ny fotoana natanterana ny famaranana ny taom-panabeazana 420 520 ka anokafana amin'ny fomba sokotiny taom-panabeazana 520 eo anivon'ny sampanampanazava stily fivondronana fa 500 isika koa antsoina ireo tonia roa tonta ny chef tenna Artamela Manatsara tonian'ny vondrona mpanazava sy ny chef Ankafamano tonian'ny vondrona tily iroso aty aloha nokatra ny fotoana amin'ny fomba sokoty. Anokatra izao fotoana izao fomba sokoty isika ka manasa ireo sokoty rehetra manao fanamiana ara-dalàna mba hitsangana. Mpanazava. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fahasoavana ka nafahan'ny sampana na lavorary ny taom-pitazana izay maritsika anio ny famaranana azy. Mialoha izany anefa dia rary ny rahanao tatitra fohy amin'ny fiangonana izahay makasika ity taom-panabeazana izay valona anio ity. Ny hetsika rehetra no tanterana nandritra ity taona ity dia ireo izay voasorotry ny MTM teo ambany fandaminan'ny sampaty faritany analamangavoany na ny synodam-paritany arivo avaradrany ary indrindra ireo izay voarakitra ao anatin'ny tety andron'ny fiangonana. Raha fitinina dia azo sokajiana ho toy izao manaraka izao ny tatitra. Ny voalohany fiofanana sy fanabeazana, ny faharoa hetsika fampiarana, ny fahatelo tatitra arabola ary ny fahaefatra farany ny tatitra arakisa. Ny voalohany fiofanana sy fanabeazana
natao izany mba ananany mpikambana fahalalana ampy sy traikefa matra hoentiny amin'ny fiainana andavanandro ikolokolony fandraisany amin'ny fiarahamonina sy ny natiora ary anatanterahany ny asa fanompony ary atonga azy ho tompon'andraikitra eo ny fianakaviana ny fiangonana ary ny firenena amin'ny ankapobeny dia ireto manaraka ireto ny sehatra anatanterahana izany fiofanana izany sy ny fanabeazana eo anivon'ny sampany: fivoriana, seminera, komity lehibe, fiaonambe, fivoahan-tsaha, lasy tselatra, lasy lehibe sy ny sisa. Toy izao ny fiofanana tanteraka atreto: ny vondrona mpanazava, mpandraikitra telo navita dingana tsimoka, anankiray nanaraka ny tsimoka ny dingana mamontsina, fito navita ny dingana mamony 1 sy 2. Beazona 12 navita ny fiofanana loambondrona, ny amvondrona tily 4 navita ny dingana fananterana ary iray navita lasy ravinala. Marina fa mbola misy ny andiam-piofanana izay voafaritra ao anatin'ny tety andro izay atao ny 9 ka hatramin'ny 1 Desambra 2020 avy zao, izay atao eo anivon'ny faritany Alamangafovoany. Ny faharoa, ny hetsika fampiarana. Ny fiofanana na fampianarana rehetra omenany mpikambana dia arahana fampiarana hatrany izay tanterahana mandritry ny lasy na rodorodo na fivoahan-tsaha, lalao lehibe, fifaninanana ara-teknika na lasy lehibe. Tamin'ity taona ity zany dia tany Vatomandro na natanterahana ny lasy lehibe ny 7 ka hatramin'ny 14 Aogositra 2020 teo. Tanteraka nandritra izany ny fitohizan-tsampana ka tao mivondrona mpanazava vorokely 3 no nampiakarina ho sampana maitso, vorokely sampana maitso 5 no nampiakarina ho sampana mena. Eo mivondrona tily kosa lovotao 4 no nampiakarina ho sampana maitso iray nampiakarina ho sampana mena iray nampiakarina ho mena fify. Ankoatra izany dia efa mahazatra antsika ny fandraisan'ny sampana anjara amin'ny liturjia, fitarihana, vakiteny, vavaka isaky ny fotoana natokana ho an'ny sampana. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny fanabeazana azy ireo ara-panahy. Fahatelo, tatitra arabola. Ireto manaraka ireto ny hetsika anaovan'ny sampana famoaham-bola: sara-piofanana mpiandraikitra, beazana, komity mpivondronana, adidy samihafa eo amin'ny foibe, amin'ny faritany, eny amin'ny synodam-paritany sy ny fiantonana assurance ny mpikambana, fanatanterahana fivoriana, komity lehibe, fiaonambe, fivoriambe, mpihevidrara eny amin'ny foibe sampaty na eny amin'ny faritany Alamangafovoany na eny amin'ny synodam-paritany. Hetsika fampiarana eny an-kianja, fivoahan-tsaha, rodorodo, lasy, fifaninanana teknika, lasy lehibe. Eo amin'ny lafiny sosialy, fanatanterahana fehmpihavanana, fitsidiana sy fanohanana ankany fitaizana kambotsy sembana, fanampiana sahirana, tohana samihafa. Fandaniana amin'ny lanonana samihafa, fanekena, fifampiarabana taona vaovao, fanasana samihafa ato anatiny sy avy any ivelany. Hetsika ara-panahy sy tafika masina. Amin'ny ankapobeny zany ny totalin'ny vola navoaka ny sampana hatramin'izao dia 14 265 000 ariary. Toy izao kosa ny ranom-bola. Izany dia ireo hetsika izay natokana ho atao an'ny sampana mandritry ny taona. Ny voalohany mpakandriam-bavilanitra izay karakarain'ny vondrona mpanazava isaky ny 8 Marsa andron'ny vehivavy. Opération chocolat de Pâques, lunch party, fivarotana sakafo mandritra ny fitsangatsanganana amin'ny alatsinain'ny Pentecoste. Tohana skoty ny volana Jona, varotra sakafo amin'ny aladin'ny sampana, amin'ny afim-pifaliana mandritra ny firaisan'ny sampana sy varotra fandaharana. Tohana na fahafoizana avy amin'ny komity mpivondronana sy ny sakaiza na ny mpiandraikitra. Fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny ny beazana sy ny mpiandraikitra. Tohana avy amin'ny fiangonana
rakitra sy rakim-pisaorana. Ny totaliny volaniditra zany a hatramin'izao dia 14,508,800 ariary. Araka izany a dia 243,800 ariary no sisa antanana amin'izao antsika miteny izao. Ny antsika mbola ho avy kosa dia ny bûche de Noël 2025 fampidiram-bola io, ary ny fiofanan'ny mpiandraikitra eo anivon'ny faritany ny 26 ka hatramin'ny 30 décembre 2025, zay tsy maintsy mbola moana vola ihany koa. Ny fahaefatra tatitra arak'iza. Toy izao manaraka izao ny firafitry ny mpikambana sampatia eto amin'ny fitandremana izay iorenan'ny fivondronana. Mpikambana fototra na beazina, mpikambana mpanabe na mpiandraikitra, mpikambana mpitantana ny komity mpivondronana, ny mpikambana mpanoana na ny FMT roeso, na ny fikambana ny mpanazava stily tranainy sy ny sakaiza. Toy izao no isa. Ny mpanazava dia misy mpiandraikitra 320 ary beazina 20, mitotaly 370. Ny tilya dia misy mpiandraikitra 420 sy beazina 20, dia mitotaly 470. Ny totalin'izay zany a 720 ny mpiandraikitra, 400 ny beazina. Ny totalin'ny mpikambana amin'ny sampatia zany amin'izao dia 720 dia ankoatr'ireo misy ny lazaina hoe komity mpivondronana ankehitrina zay mitotaly 720 no mpikambana mavitrika, fa maromaro ankoatran'izay no voasoratra anarany. Koa dia manao izao antso izao izay ka manainga antsika mba anampy anay an'olo tena anatevin-darana komity mpivondronana mba hafeno farafakely no 520 izany araka ny fitsipoka fototra ny mpanazava stily eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia entanina koa ireo mpanazava stily tranainy mba ho avy indray anangana ny FMT roeso zay fikambanana mpanoana ny sampatia. Alohan'ny amaranana dia ireto no vaovao misongadina tamin'ity taona ty. Navita ny anjarany raikiny teo amin'ny fivondronana ireo tonia teo aloha zay tolorantsika fisaorana etoana, ary mirary soa azy ireo avita be amin'ny andraikitra zay mbola iantsony tompo azy. Tsy izay zany fa ny chef tainy marira milema zay tonian'ny mpanazava taloha sy ny chef angoa mazoto tonian'ny tily. Araka izany dia nitanterahana tamin'ny 6 novambra teo ny fanolorana ireo tonia vaovao, dia ny chef taine Artamela Manatsara teo izy nanokatra teo sy ny chef ankafa manoa ny vondrona tily. Manaraka mpanabe 5 no natanteraka ny fanekena mampiandraikitra azy tamin'ity taona ity. Fahaefatra, nahazo larana voalohany mpiandraikitra mpanazava eto amintsika nandritra ny fifaninanana teknika natao teo anivon'ny faritany Analamanga Fivony manoloana ny fivondronana zay efa misy ho 50 mahery. Nahazo larana faharoa kosa ny beazina sampana maitso nandritra ny fifaninanana teknika natao teo anivon'ny faritra avo. Nahazo maripakasitrana ny vondrona mpanazava satria voakilasy ho anisan'ny vondrona mavitrika eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny etsika samihafa teo anivon'ny faritany. Izay no vaovao tsara ho fantatra ka eto am-pamaranana dia misaotra sy midiran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina trany isika noho ny fitahiny sy fitantanany ny fiainan'ny sampana ka mbola nahafany nanantanteraka ny andraiky ny mandritra iny tompietazaina 420 iny. Fisaorana aéroport-tsaina no atolotra ireo mpitandrina rehetra, ny braon fiangonana manontolo, ny dekona sy ny lolona rehetra, ireo zay nanabe sy nanoro hevitra nandamina ny fiainan'ny fiangonana ka nalavorary ny asan'ny sampatia. Fifaliana ho anay ihany koa ny mankasitraka ireo sampana velona rehetra, ny fikambanana sampanasa, ireo ray aman-dreny beazina ary ny kristianina manontolo tamin'ny fanohanana rehetra zay nataonareo, indrindra ny fitondranam-bavaka ny sampatia tamin'ny fotoana rehetra. Tsy adino ihany koa ny misaotra ireo mpiandraikitra sy ny komity mpivondronana namana zay nanao ny ainy tsy ho zavatra
mba ahatontosany adidy sy ny andraikitra manandrify azy tsirairay avy. Izay no tatitra ataonay eto amin'ny androany dia mangataka ny fiangonana hitsangana. Dia ambara rehefa mifarana an'io 13 novambra ny taom-panabeazana 14 5 eto amin'ny fivondronana fa 500. Mazao toerana tompo. Zao kosa sika dia roso amin'ny fanokafana ny taom-panabeazana 5 4 sy 2. Manasa ireo toneroa tonta iroso aty aloha iantso ireo mpiandraikitra izay sahana ny fanabeazana mandritra ny taom-panabeazana vaovao. Ireto indray mpiandraikitra andraikitra mivondrona mpanazava amin'ity taom-panabeazana manaraka ity ao amin'ny sampana mavo na vorokely izay manabe ankizy vahavienaka hatramin'ny 12 taona dia misy an'ny rakotiny 𝗙𝗛𝗛𝗛 𝗙𝗛𝗛𝗛 na 𝗔𝗛𝗛𝗛𝗛 fitaratra Andrianaljaona Vatsofe na alias Fianky, Rabe Nandrasana Niriasina Miora na Cheftaine Miora, Rabe Dorta Fitamiana Liantso na Cheftaine Miaina. Ao amin'ny sampana maitso kosa izay manabe ankizy vavy 12 hatramin'ny 19 taona dia misy an'ny Rabe lahy Helenique Judikael Sylvia na Alazia Masay, Rakoto Mandimby Eva Saobiniaina na Cheftaine Eva izay mbola tsy eto toerana amin'izao fotoana izao, Rasolo Nirina Reine Tafita na Cheftaine Tafita, dia Ava Maeva Nortina na Cheftaine Maeva izay nametraka fialatsiny fa tsy afaka manatrika izao fotoana izao, Rasamiary Maeva Niravaka na Cheftaine Niravaka, Rasafindrafony Arsoa, Amboaratina Tolotry Niavo na Cheftaine Amboara. Ao amin'ny sampana mena kosa na Niafo izay manabe ankizy vavy 12 taona ny mihoatra dia misy an'ny Rakoto Zavravoaneltina Fanirina na Tsiahi Mahaliny sy Rakoto Arson Antriniala Stéphanie na Loula Stéphanie. Ny tony amin'ny vondrona mpanazava moa dia ny tenako ary tamela manatsara. Koa manasantsika fiangonana ary andefa ny zanantsika ao amin'ny vondrona mpanazava fa misy ny salantaona rehetra mety ho an'ny ankizy rehetra ao amin'ny vondrona. Ireto manaraka reto indray ara ny mpiandraikitra iandraikitra ao amin'ny vondrona tily amin'ity taom-panabeazana 5 sy 2 ity. Ao amin'ny sampana mavo dia misy antsokajy taona 9 ka hatramin'ny 12 taona dia misy any Rasamy Arivonjy lahatry ny Avitina izy no Akela, raha ary malalana antenaina no Balo, raha fanoarana Narindra Entso no Bakera, no menjana ary ny aina Ahitantso no Aty, Andriana ary manana ny aina finaritra no Sil, Rasoa Milamina Rasafindrakoto Siriel no Ta, Rakoto Mananiaina Katiadianina Sarobidy no Ka. Eo amin'ny sampana maitso kosa dia misy an'ireto mpiandraikitra manaraka ireto izay mandraikitra ny Zazalahy 12 ka hatramin'ny 19 taona, Rakoto Nirina Tsiresy Rolodilane na Soranjamia, izy no mpiandraikitra tompo-toerana na chef d'unité, Ranay Voarmino Donarlin na Teha Variaky no mpiandraikitra mpanampy na chef assistant, Rasolofo Nirina Tamboloris na Andropo Milaiko no mpiandraikitra mpampilalao. Eo ihany koa Rasolo ary manana Marie Croane izay mpiandraikitra mpampilalao ihany koa. Eo amin'ny sampana mena izay manabe Zazalahy 17 ka hatramin'ny 17 taona dia ahitana ny Andriamamonjy Soa Ndranto Andrianjakarivo na Zokiolona Andriamamonjy Soa, Rakotondrazafy Voarasahaza Fitina na Zokiolona Rakotondrazafy, Rakotonandrasana Nironomena ny Diary
na zokiolona rabenandrasana zavady. Ao amin'ny sampanamena fify izay manabe zatovolahy 7 taona mihoatra kosa no misy any 𝗙𝗏𝗏 herinena 𝗙𝗏𝗏 na zokiolona 𝗙𝗏𝗏 dia ny tenako 𝗙𝗏𝗏malala Kristian na Ankafamanoa no tonian'ny vondrona tily. Koa manasantsika ray aman-dreny mba handefa ny zanatsika satria misy ny salatona mifanaraka amin'ny zanatsika tsirairay avy ao amin'ny vondrona tily. Ankehitriny dia manainga ny fivondronana mba hitsangana mba hanao ny hira sy ny ikam-pivondronana. dia angatana mba hitsangana isika fiangonana. Dia ambara ary amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina fa misokatra anio 13 novambra 2022 ny taon'ny fitaizana Skoty 2022 422 eto amin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy. Mazao toerana tompoko. Izao no afatra ho antsika sampaty. Ny vinatsika ho amin'ny taona miditra io zany dia ny hoe sampaty vavolombelon'i Kristy sy fianarana ho an'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ny tanjona kosa dia misy anankitelo. Ny voalohany sampaty manaja fisipoka sy manabe ny olona rehetra ho amin'ny fitondran-tena tsara.
Ny faharoa, sampatia mamolavola tompona andraikitra eo anivony ankohonana fiarahamonina sy ny firenena. Ny fahatelo, sampatia manana FMT roeso, komity mpivondronana, sakaiza ary mpanohana mavitrika. Ry sampatia, miorena tsara aza miova, tanterao ny fanompoanao, Mahandrasa ho avy ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia mangataka ny mpitandrina hitondra-bavaka ny sampana. Misaotra anao zay tompony amin'ny fahasoavanao lehibe amin'ny alalan'ny sampana mpanazava stily zay manatanteraka ny anjara fanompony eto amin'ny fiangonana sady mibe no manabe ao ry rafitra mpanohana miaraka aminy sy ny rafitra mpitatana. Dia amin'ny anaranao no angatahana makavakina ny taona natanterahana ny tetika asa tetika andro rehetra. Ampianao izy ireo amin'ny zavatra rehetra ary ianao Andriamanitra nomenay vokatra tsara mba ahazoanay olona vanona sy vonona ho amin'ny fiangonana sy ny firenena. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fiavan'Andriamanitra ray fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantana nareo. Ho tahinareo an-tsaha, ho tahinareo an-tanàna. Amen. Amin'izao fotoana izao amin'ny fomba skoty isika ka manasa ireo skoty rehetra manao farany miran-dalàna mba hitsangana. Mpanazava. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fitaovana anankiroa izay vodin'ny fiangonana ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny ray ny bateria izay ampandarantsika ny gropy fa fahavaratra tapaka matetika koa ny jiro ny rayndray.
ny ray vidéo projecteur zay nividin'ny sampana irehetra mitambatra ny firaisan'ny sampana andratirana fitoriana sy asa samihafa dia efa tonga hitranatrehantsika ireo fitaovana anankiroa ireo. Manasa ny biraon'ny fiangonana antsika amin'ny vaovaon'ny fiangonana. dia ho aminareo rehetra ny hery havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ndrarahan'ny fiangonantsika. Fanasana avy any ivelany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, University 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗫 𝗫𝗫iii toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga ny komity fa 70 taona. Nilaza amin'ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saintsaingo salamo fa 270 ny andininy fa 5 ny foibe 𝗙𝗔𝗛𝗔 ny University 𝗙𝗫𝗔𝗛𝗔 ny toeram-panomanana mpitandrina ny komity fa 70 taona dia faly manasanareo iombona aminay amin'ny fanompam-pivavahana ho fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra noho ny fa 70 taona na mpitandrina an'Andriamatoa raha sendra asina lalahadza mpitandrina mivady. Ho tanterahina izany ny alahady 3 novambra 2024 amin'ny rora sasany eny amin'ny 𝗙𝗔𝗛𝗔 Tranovato Faravohitra. Ho voninahitr'Andriamanitra sady hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo hiara-miombona aminay amin'izany fotoana miavaka izany. Misaotra tompoko. Ho tanterahina amin'ny alahady heriny anio ny fivoriana ara-potoana fanao isam-bolana izay ianon'ny biraon'ny fiangonana sy ny mpievitra ny biraon'ny fiangonana manomboka amin'ny 7 maraina, ny mpievitra kosa amin'ny 7 maraina. Koa manentana antsika rehetra sady no amin'izany. Anjaran'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ny manao ny fanadiovana ny fiangonana amin'ny zomahariva manomboka amin'ny 4 ora. Manentana antsika hatrany ihany koa ry havana mahakasika ny fanatsarana ny trano fiangonantsika na ny efa nanao na ny mbola tsy nanao. Izany dia efa eo mpamarana anazy sika fa mbola misy ihany kosa nefa ny mahakasika ny vernis, mahakasika ihany koa ny jiro sy ny sisa. Misy ny vata izay napetraka eny amin'ny varavarana aoriana, misy ihany koa ny ato amin'ny varavarana ankavanako asiantsika ny valopy mahakasika izany. Na misy valopy na tsisy valopy dia afaka arotsantsika foana izany. Asaina ny komity teknika rehetra miaraka amin'ny komity fanatsarana ny trano fiangonana mba hivory vetivety miaraka amin'ny biraon'ny fiangonana aorian'ny fampivavahana anio maraina. Atao izany ao amin'ny akany Somiampita. Avy amin'ny sampana sekoly alahady mitohy anio ariva amin'ny rora sasany ny fianarana sy fanomanana amin'ny fety krismasy koa entanina isika ray aman-dreny andefa ny mpianatra sekoly alahady ho amin'izany. Ny fotoana amin'ny rora sasany hatramin'ny 4 ora sasany. Avy amin'ny sampaty toy ny fanao isan-taona dia mikarakara bûche de Noël ny sampana mpanazava-tily eto amin'ny fitandremantsika izay jifaina amin'ny vidiny 20 000 ariary. Efa azo raisina izany any am-piandraikitra sy ny komity mpivondronana ho an'ireo izay andray anjara. Misaotranareo sahady amin'ny fanohanana. Mijanona ihany koa ny mpiandraikitra ny kape sy ireo tranainy rehetra ao aorian'ny fampom-pivavahana. Avy amin'ny safifa misy ny asa sy fampahirezana anio. Ny maraim-baovao dia isaky ny talata zoma manomboka amin'ny 9 ora maraina, ny alarobia kosa dia manomboka amin'ny 4 ora hariva. Rakim-pisaorana izahay ray aman-dreniny zaza dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sy ny fiangonana chapelle militaire Ampahibé noho ny fantanterahany batisa natao anio 13 novambra 2024. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana. Rakim-pisaorana faly manolotra ity famezanty ao ho an'ny sekreteran'ny fiangonana 2 mpitendry zava-maneno sy mpikirakira ny concierge. Matoky an'i Jehova ianao ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Salamo 7:30 ny andininy 7 mangataka vavaka sy hira fanampiny 7:70. Rakim-pisaorana misaotra tompo malalo noho ny valim-bavaka dia manolotra rakim-pisaorana apetrako aminao ny toyany Jesosy. Atolotra ho fampiroboroboana ny asan'ny tompo.
dia toy izay indray vaovao ray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Ivaliana ho antsika mitondram-bavaka ny retavantsika reto a na vita fanamasina fanambadiana raha kotondram-parany safidina rindra sy 𝗙𝗛𝗛𝗛 angoniriana Natasha tsangany zareo rao reo izy ireo a dia miarabanareo sy mivavaka nareo ny fiangonana saotra tompoko ireto avantsika reto entina mbavaka koa anatanteraka ny azo koa amin'ny heriny raha kotarysoa andretso toena mahery tsiory sy raha maro vahoaka miora arosoa mbola anambany vohatra ngambanyzaro mampatsiahtsika ny fanaovana liturjia herinandro mialoha ny mpanao liturjia no miseho amin'ny mpitandrina ary efa tokony anatitra ny azy ny fandamina mandritra ny ray volana ny tompon'ny volana desambra izy moa ny tompon'ny volana desambra moa ny dekona miasa dia ny sampana tompony anjara tsisy sampana tompony anjara desambra moa zany ve ary tsisy mahatsiaro ny anjarany zany izy io vakina itsakalahady a ngaty sekola lahady moa desambra tokony efa anapitra koa izy a ny olona rehetra nao liturjiany mandritra ny volana desambra nateraka ny rakitra isika eo nantokopihira eo ny dekona andaminantsika amin'izany ny solotena isatsapana zany a mba mivory miaraka amin'ny komité sosialy fa misy nanolotra fanomezana ho anareo solotena ray isatsapana zany a miaraka amin'ny komité sosialy arak'izay tendrenareo zany a rehefa mirava ny fiangonana zany a dia na ny filoha na solotenany mety daholo anatin'izany koa ny fikambanana
amaran'izao fotoana izao tsika riavana mampatsiahy atsika fa miantso anao ny tompo a anome fampahirizana ao anao izy a aorianan'izao fampompivavahana izao ny raha voalahatra no dia ataontsika raiso amin'ny finoana riavana nitsodrano azy atolotra anareo a amin'ny anaran'ny tompo ry ilay malala indrindra fiadanana aneo anao aza matahotra mahereza eny mahereza ny fiadanan'andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany hiaro ny fonao sy ny hevitrao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika amen. toerana riavana mivavaha misaorany tompo man'andriamanitra irery eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.